Mbola amizay vaovaon'ny fampianarana izay hatrany dia nanao antso ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba hanatsaharana ny fanakorontanana sy fampiroroana atao amin'ity ministera ity. Manay ny simy taona fotsy izay mety hanimba ny hoavin'ny mpianatra tokoa ny ministera. Manay ny fandravana ny ezaka nametrahana ny fototra ho fanatsarana ny sy fanabeazana ihany koa ity ministra ity. Fahatarana fa ireo tompon'andraikitra isa-tsokatiny eto anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia teknisianina avokoa ary tsy mpanao politika koa dia manatanteraka ny asa izay nanendrena azy tsiray ka manao ny asany atsakany sy andavany araka ny toromarika izay omeny antanatohatra azy ireo. Koa tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana ny asa no masoana ireo tompon'andraikitra ireo sy ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ary ihany koa ireo ratsa mangaika rehetra fa tsy miditra mihitsy izahay amin'ny resaka politika. Ny famahanana ireo anara-politika dia anjaran'ny politika, ny politisianina no misahana izany. Koa eto izahay reto dia manao antso avo mba tsy ho korontanina noho ny tsy fitovikevitra ara-politika ny fampandehanana ny asa eto anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Koa mitaky arak'izany ny fampitsara, ny fampiroroana ara-tsaina ny mpiasa ty amin'ny ministera FUB sy any amin'ireo ratsa mangaika ny ministera amin'ny alalan'ny fanakorontanana izay volena eny amin'ny toeram-piasana toy ny tabataba, fitrofana kirorika, filanjana sora-bavety any anatin'ny faritry ny toeram-piasana izay taona andian'olona. Misy amin'ireo izay manakorotana ireo anatin'ny sehatra ny fanabeazana koa miantso azy ireo mba tsy hamotika indray izany sehatra ny fanabeazana izany fa mba hitsinjo ny hoavin'ireo zaza malagasy ary mba tsy hanakorotana ny fampandehanan-drahara sy ny fizotra ny fampianarana amin'izao herinandro vitsivitsy tsy hanatanterahana ny fanadina mpanjakana izao. Voatazana tokoa mantsy ireo daty rehetra hanatanterahana ireo fanadina mpanjakana rehefa misy ny resaka ny fanaovana tamin'ireo tale nasionaly ny école privé rehetrarehetra fa tsy miova izany daty anaovana ny fanadinina mpanjakana izany mba ho fitsinjovana ireo mpianatra anivon'ny sekoly tsy miankina na miankina ary indrindra fa ireo tsy miankina izay mandoa indrindraindrindra ny saram-pianarana. Koa ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia manamafy fa mizotra tsara ny fanatanterahana ny asa rehetra na ny fikarakarana ohatra toy ny vacation, ny subvention, ny fanadinam-panjakana, ny fikarakarana ny atao-taratasy ny mpiasa ary ihany koa ny recrutement. Ny recrutement izay fantatsika fa hitohy hatrany ao anatin'ny fanatanterahana ny PSE na ny plan sectoriel de l'éducation na ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana satria manodidina ny 37 000 ireo mpampianatra mbola ho raisitsika ho mpiasa sam-panjakana ao anatin'ny 5 taona manaraka.